Ndrembava eo amin'ny vaovaon'ny fonona no raisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina io tolakandro io. Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloany Monseigneur Désiré Tsaraazana izay vao avy notendrain'ny Papa Ray Masina François kardinalin'i Madagasikara nandritra ny fetin'ny Pentecote farany teo. Niarabany Monseigneur ny filoham-pirenena izay nanamafy fa anampy azy hatrany amin'ny fanatanterahana ny andraikiny. Nasainy noho izany ny filoha malagasy anatrika an'ny lanonana fa namafisana ny kardinaly malagasy any Roma ny 7 jona ho avy izao. Ny Monseigneur Tsaraazana ihany koa dia nanamafy fa tsy mijoro mpanohitra ny fanjakana ny fiangonana katolika ary mitsipaka indrindra ny tsao entin'ny sasany amin'izany. Ny andraikitry ny kardinaly moa dia mpanoritsaina ny papa ka zava-dehibe mihitsy ny farana azy satria milaza aminy zava-misy na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny firenena eto Madagasikara, ka dia tena voninahitra antsika ihany koa ny fananana ny kardinaly, tena mpanolotsaina azy ary koa raha ohatra ka misy papa lasa dia afaka mifidy ny papa ihany koa. Ny votoatindinika dia voalohany indrindra misaotra azy ihany koa izahay satria izy naneho ny fankasitrahana, ny hafaliany amin'izao fananana ny kardinaly izao, ary ihany koa mananasa azy hiatrika ny fity rehefa tonga ny fotoana anamarihana ny fametrahan'ny kardinaly. Dia avy ihany koa fanamafisana fa indray mantsy ampidiny olona izahay hoe ny katolika mety amin'ny fanjakana zao tsisy an'izany, tsy mitsabaka raha politika fa milaza ny zava-misy. Rehefa mandeha dia mandeha, rehefa tsy mandeha dia teninina zay asan'ny eglizy zany ama eglizy azy zay ihany, fa tsy mitsabatsabaka politika zany. Ny akaiky indrindra dia amin'ny 29 juin zao any Rome, filazana fomba ofisialy ny maha kardinaly any Rome amin'ny 29 juin.